Faly miarabanao indray sy mankasitraka anao hatrany manaraka ny fizarana rehetrarehetra izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy a. Ny tanjona moa izany dia ny iresahantsika ny fiainan'ny vehivavy malagasy izay takona foana matetika ao anatin'ilay fiarahamonina patriarkaly izay misy atsika ary na dia eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy eo amin'ny tantaran'ny fifoazana ary izay ataontsika fizarana mitoy indray amin'ity fizarana fahafito iarahantsika amin'ny Emma Claire ity dia hita hoe tsy dia misy miresaka loatra ilay tena eksperiansina vehivavy amin'ny maha-mpiandry amin'ny maha-fifoazana anazy. Ka izay indrindra no anton'izao fizarana mitohy iarahantsika amin'ny pastora Emma Claire izao ho resahantsika amin'ny antsipiriany ny maha-mpiandry azy, ny mahavoantso anazy ho mpiandry ary indrindra indrindra ny tena mampiavaka ny tantaran'ny maha-mpiandry anazy dia ny nanana ny fifandraisana manokana tamin'ny mamaneny lava izay isan'ny ray aman-dreny nanorina sy mpitarika ny iray amin'ireo toby lehibe efatra any Madagasikara, Soatanana any Fianarantsoa, Manolotrony mbola any Fianarantsoa koa, Akaramalaza any Manakara ary Farimena ao Antsirabe. Araka ny efa nizaraintsika tamin'ny fizarana voalohany dia zanak' Soatanana izany aloha izy tao amin'ny ray aman-dreniny tamin'ny fahazazany tamin'ny fahatanorany satria nipetraka tany Fianarantsoa mpamonjy isan-taona ny toby lehibe tany Soatanana izy fa rehefa nianatra tany amin'ny oniversite izy nanao medisina tany Antananarivo dia nanomboka niangona indray izy tao amin'ny fiangonany toby lehibe Akaramalaza, izany hoe tao amin'ny toby 238 tany Antananarivo tao no nahafantarany ny mamaneny lava tao izy no niangona araka ny fanazavana hoe tsy isaky ny alahady ihany izany ny fotoam-pivavahana tao amin'ny toby 238 fa nisy isan'andro maraina, atoandro, hariva, alina ny fotoana tao. Efa nizarantsika tamin'ny tapany voalohany teo ny fiainany tamin'ny fifoazana talohan'ny naha-mpiandry anazy. Fa ho zaraintsika amin'izao tapany faharoa izao indray ilay nanomboka tamin'ny vita izany ny fianarany roa taona fianarana soratra masina, mbola tsy tena niomana ho mpiandry izy tamin'io fa izay no izarantsika amin'izao fotoana izao indray hoe ahoana amin'izay ary ilay fiomanana amin'ny maha-mpiandry. Nefa araka ny hitantsika tamin'ny vidéo voalohany moa tapaka izany ilay fanazavana n'ilay hoe ny asan'ny mpiandry sy ny fifoazana izany tsy natokana ho an'izay voatokana ho mpiandry ihany satria voapirofo tamin'ny Efesianina ny vakiany teo tamin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy tsy vo amin'izao androntsika izao ihany izany ary tsy any Madagasikara ihany no misy ny devoly ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa hatramin'ny fiangonana tany Efesosy tamin'ny andron'ny testameta vaovao any amin'ny testameta taloha dia be koa ny soratra masina manapirofo efa nisy izany io devoly io nanomboka tany amin'ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tao amin'ny saha Edena dia efa nisy an'ilay devoly namitaka ny Adama sy Eva, izany hoe ny devoly izany dia teto amin'ny tantara niaraka tamintsika teto foana hatramin'izay saingy isika kristianina moa noho ny famonjen'i Jesosy Kristy dia manana hery tsy hidirany amin'ny fiainantsika, manana hery handroaka anazy atsika dia afaka tsy miditra amin'ny fiainantsika izany ny devoly na dia eto amin'izao tontolo izao miaraka amintsika eto ometsika fotoana kely angamba pastora Emma hamarana an'ilay fanazavany amin'ilay tenin'ny soratra masina tao amin'ny Efesianina, epistily ho an'ny Efesianina izay tapaka ny fanazavany anazy teo mialohan'ny irosony amin'ny fitantarana amintsika amin'izay hoe nanahoana amin'izay ary no nahatonga anazy mpiandry satria araka ny zarainy voalohany hoe nangataka tamin'i Jesosy izy mba tsy ho mpiandry nangataka tamin'i Jesosy izy mba tsy hanambady pastora amin'izao fotoana izao izy mpiandry manambady pastora niteraka tamin'ny pastora mbola mpivady soamantsara ary miaina amin'ny maha-mpivady hatramin'izao moa izany tsy ny saram-bady ohatranazy any izy na dia na dia tsy naniry an'izay mety misy afaka hazavainy koa angamba hoe tsy niheno vavaka ny ve izany Jesosy fa nataon'i Jesosy forcé izy nanao mpiandry dia nataon'i Jesosy forcé koa ve izy nanambady pastora na dia nangataka an'ireo
mba tsy ho isan'ireo zavatra anankiroa ireo dia miarahaba anao indray ary tonga soa eto amin'ny pejy Pastora Emma. Misaotra indrindra Brona Mami. Magaga ny fitondran'Andriamanitra. Misy hira izay mahazatra ny eto amin'ny groupe biblika tany Antananarivo tamin'ny GV hoe ny fitondran'Andriamanitra tsy mba fantatsika loatra. Dia manazava an'izay koa misy filôzôfa anankiray nanazava hoe ny fahalalantsika zany sahalan'ny hoe goutte d'eau eo amin'ny ranomasina. Mitetehiny fotsiny ny ranomasina dia Andriamanitra ny ranomasina. Ka tsy ho fantatsika nao viana mikasika an'Andriamanitra feno fa ny fahalalantsika dia tahaka ny goutte d'eau iny fotsiny izay amin'ny ranomasina. Ka nahatonga anao hoe tsy teo mpiandra dia tsy za mino an'ity ten'Andriamanitra Efesana 4:1 ity, izay milaza hoe manomboka amin'ny 2:20 vakiondra mandeha hoe mifahara ary toy izao rehefa mifahatra zany amin'ny ten'Andriamanitra sy araka an'izay voalaza eto hoe sikin'ny fahamarinana ny valahanareo. Dia ilay fahamarinana io tsy fahamarinako zany hevitry ny hoe fahamarinako taloha manao zao dia marina tsy ho fen'Andriamanitra hariana fa kay fahamarinana tafiana liza fahamarinana Jesosy Kristy isany manana fahamarinana rehefa mitafy an' Jesosy sika misy an'izay moa ny firana loterana hoe Jesosy ny hamarinanao ny lamba hitafianay. Rehefa mitafy an'izay fahamarinana Jesosy tsika dia izay no manamarina antsika zany. Dia hoe ino moa zany teo mitafin-drano ny fiarovany tratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Misy ny tompoky ny olona izay tsy matory mihitsy amin'ny alina mieritreritra tsy fihavanana, mieritreritra hanimbana fihavanana na mieritreritra hanimbana ny hafa. Fa eto zany dia tena mampirisika antsika hoe kiraroy zany ino no mitondra anao izay andehananao ho peacemaker anao fiadanana anao fa tsy anakorontana na mafy na ilaza loza na ohatran'izany hoe amin'ity taona vaovao ity zany dia betsaka inginy ity taona ity mba hitondra antsika n'izao toy izao hoe mihafatry ny noely hoe vaovao mafalo anareo fiadano any olona rehetra ety ambony tany. Any olona rehetra kasitrahan'Andriamanitra. Rehefa kasitrahan'Andriamanitra anao amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny fitoerana Jesosy Kristy dia izay ilay anananao ilay kiraro fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia atano ny finoana ho ampinga. Ho ampinga fantatsika ny asan'ny ampinga zany hoe fiarovana antsika amin'ilay darty ino moa zany le tsipika alefan'ilay ratsy zany izay tenena teo ny diavolony mana miara-miasa aminy ary tsarovana zareo tsy mba matory zareo tsy mba miala sasatra fa amin'ny fotoana rehetra izy dia mikendry antsika foana fa tsika zany manana ampinga matory ianao dia tafio le tazony le ampinga le ten'Andriamanitra le fasikan'Andriamanitra ho fiarovanao mandritra ny alina iny zany tsisy loza akasika anao. Hamono zana-tsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy hozy izy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ino mahasamihafa ny ampinga sy ny sabatra? Ny ampinga moa zany ilay boribory be ilay fiarovana amin'ny rehefa misy fahavalo te hikasika avy any dia ilay sabatra amin'ny tanana ilany ho entina mamely an'ilay fahavalo. Ia, tokoa zany. Tsara be zay sary zay. Hitako misy sary zay ndray taona nanako amin'ny Facebook any hoe mitafy an'ilay fiadian'Andriamanitra zany izay tokony tazonantsika mba tonga antsika handresy. Ka zany ino an'ity zany tsy voatery ho mpiandry ianao dia efa afaka mihazona an'ireto na matoky an' Jesosy mihazona anao amin'ireto zany dia izay no nahatonga anao hoe tsy mila manao mpiandry zany fa reto ten'Andriamanitra reto dia efa iainako dia aso anahy. Dia hoe raiso famonjena ny fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva io zany tsy voatery tao mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambera amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Tiako zaraina zavatra tenenin'ny mamany lava taminay zany. Rehefa hoe mivavaha mandrakariva io dia za mihevitra hoe mivavaka maraina, mivavaka anelanelan'ny sy ny atoandro, mivavaka amin'ny atoandro, anelanelany sy ny tolakandro, anelanelany sy ny hariva, anelanelany sy ny alina ary alohan'ny hatory. Toy izay hoe efa mivavaka izay. Fa izao no tenenin'ny mama indray mandeha hoe
Raha mbola latsaky ny 300 izy mivavaka ataonao anatin'indray andro, dia mbola tsy ampivavaka anao izy izy. Toy izany hoe, ahoana ny aposible zany? Aiza koa nisy olona mivavaka ny 300? Fa ny tiany ho tenenina dia tsy misy fotoana isarahanao amin'Andriamanitra mihitsy. Dia ny fanoharana asehoko an'izay zany rehefa mampianatra ny ankizy amin'ny sekoly alahady, dia mijery ny ampola zany misy lustre ampola tsara be amin'ny tranon'olona ambony, tranon'olona manan-karena ireny, tena tsara tarehy be ny lampe ao amin'ny salon zareo. Dia nefa iny lampy tsara tarehy iny raha tsy mitohaka amin'ny elektricité dia tsy izy dikany, tsara tarehy fotsiny izy fa tsy miasa. Fa tsy maintsy mitohaka amin'ny courant zany izy zay vao mirehitra ny jirony. Dia kay ny tian'ny ho tenena zany hoe tsika tokony mitohaka amin'ny courant amin'ny Jesosy foana fotoana rehetra. Le fitohofana amin'ny Jesosy zany no 300, fa tsy hoy ianao hoe vavaka aloha zao, ray zao, vavaka aloha zao, roa zay, vavaka aloha zao, folo zay. Tsy izay fa le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy ka n'inona ataonao zany dia hoe izay ataonareo dia ataovy amin'ny fotaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ho an'ny tompo ny zavatra rehetra ataonao fa tsy ho an'ny olona. Mba teo tsara mba teo tsara inona moa zany tsara tareo anatrehan'ny Brona Mamia dia mba miteny an'izao nefa tsy izay ny ainako ka ao ambadika. Izay le ataon'ny malagasy hoe mivavaka alahady moa mangalatra koa alatsinainy. Fa le firaisanao amin'ny Jesosy tompony zava-dehibe dia io zany tsy ampy amintsika ao amin'ny fiangonana fihevitro anazy. Be da be ny mpiangona mameno fiangonana dia faly tsika mpitondra hoe feno ny W, fa firy amin'ireo no manana fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy, efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, efa nolotra ny fiainana manontolo amin'ny Jesosy, miara-dalina amin'ny Jesosy, matahotra hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miala tsiny zany fa izay niveriko hoe tsy ampy amintsika fiangonana Luterana any Madagasikara zany. Mpiangona anarantsika fa tsy tera-panaraka an'i Jesosy. Ary amin'ny teny anglisy mahafantarina ny teny anglisy zany hoe kristiana dia hoe Christ dia IAN, dikany IN, I am nothing without Christ. Fa tsika zany betsaka kristiana dia le anarana fotsiny no tafitsika, fa tsika nefa nothing zany hoe tsy mamokatra araka an'izay hitarian'ny fanahy masina satria tsy manaiky ho azon'i Jesosy zany 24/7 zany. Ka tena zava-dehibe ty tenin'Andriamanitra ty zay efa azoko hatramin'ny voakely dia noveriko hoe ino hoy ny anaovako mpiandry miaina araka ny ty dia izay. Fitiavan-tena ny anahy zany no tenako fotsiny jereko, fa le mpiandry zany fitiavana ny hafa, miandry ny hafa anao, manampy ny hafa, mba nanany koa zany firaisana zany amin'ny Jesosy. Dia eo zany nampiova ny famindrako amin'ile fanontanianao manaraka hoe ny fiainanao amin'ny maha-mpiandry. Tsy le maha izaho anaraka ny everiko hoe za mahay tsenjery sotra masina, za mamaky baiboly, za zao, fa le zaho manaiky hoe tia Jesosy, iraho aho, hazony aho, ampanaovy anazy zay tianao atao, ampandehano anazy zay tianao andehanako, fa za hiteny eny amin'izay sitraponao. Hoe mba sitraponao ireny no tanteraka amin'ny fiainako. Ampandroso ny fanjakanao ety an-tany ho taky ny any an-danitra. Tena zava-dehibe loatra ny nilazanao an'izay satria zaho manokana koa zaho moa tsy te hakataka zany e. Fa tena isan'ny zavatra nangatako tamin'i Jesosy koa ireo anankiroa ireo hoe zaho tsy hanao mpiandry, za tsy hanambady pastora. Hatreto moa zany za afaka am'le nanambady pastora satria efa ravany anay ny tokantrano pastora ny ray an-janako ary ny nanaovako mpiandry koa dia tena mitovitovy amin'izay hoe ny nanekeko anao mpiandry tamin'ny toe-tsaiko maha olombelona zany satria tsy mety mijanona mihitsy io fiantsoana henoko ato anatiko io. Dia zany efa mahafantatra tsara zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho zany malala hoe raha zany dia hanatra teolôzia zany dia fotoana very maina fotsiny tsisy ampiasako an'izany satria za tsy ilain'ny fiangonana aloha satria vehivavy. Dia hoy aho hoe ndao ary Jesosy aho basy fataoko ty mpiandrinao ty dia oka zay iny fiantsoana raika iny ohatran'ny hoe andeha andalaiko amin'ity ho a Jesosy dia rehefa mpiandry aho dia tsy hanao teolôjiana tena zay ara-bako teniny ohatran'ny hoe nanekeko nanao mpiandry ankoatran'ny antony marobe moa za koa nieritreritra satria tena nandalo fahasarotana ny fiaina-tokantranon'ny ray aman-dreninay tamin'ny fotoana nidirako mpiandry dia hoy aho hoe tena haka force ato amin'ity fifoazana ty ataoko mihinany fatiny ty dia volo manakorotana tokantranonay ty rehefa mpiandry za ohatran'izay koa zany toe-tsainako tamin'izay hoe ary misy tanora mpiandry miditra mpiomana ho mpiandry be dia be
fantatro misaina oatra anahy zay hoe rehefa mpiandry za de manana force kokoa hiady amin'ilay devoly. Fa rehefa tena mpiandry koa zany za vao nahay hoe kay ve mitovy ihany na voatokana na tsy voatokana samy afaka mandroaka devoly foana e. Fa le fanokanana isan'ny zava-dehibe ary araka ny lazainao teo tsy maintsy connecté amin'ny finoanan'i Jesosy aloha le mpiandry. Ny fifoazana tsy voatery hoe connecté amin'ny anarana fiangonana na institutiona manokana satria ohatra anahy manokana zao zanaka kara-malaza notokanana tany Soatanana de nisy mompera mihitsy niaraka nitokanana mompera katolika niaraka nitokanana mpiandry taminay koa zany tsisy anaram-piangonana io tsisy institutiona io tsisy hoe tsy maintsy loterana na FJKM na katolika na misy araka ny lazaiko teo mpiandry tsy miankina amin'ny anarana fiangonana fa izay le mahafifoazana sy mahampiandry zay nefa tsy maintsy connecté amin'ny Jesosy tsy voatery mandalo amina fiangonana zany izy fa Jesosy no fototra. De izay indrindra no tiako ifampizarantsika amin'izao tapany faharoa zao zany somary ampangalantsika sisiny kely amin'izay le tao anatin'ny fiangonana fa ilay tena hoe indrindra indrindra ny tantaran'ny mamaneny lava. Afaka atomboka antsika amin'izay ve satria io no isan'ny tena hoe tsy hoe ambony moa zany na spesiala ny fiantsonanao manokana pastora Ema fa izay zany no isan'ny mahaliana anakahy kokoa sy hitako hoe tena maharesy lahatra anahy hanoratra ny biografianao manokana amin'ny mampiandry anao noho n'io fifandraisana manokana tamin'ny mamaneny lava io. Nianatra anao tao amin'ny fiangonana tamin'ny pastora tamin'ny rafitra tany Ivory Avaratra araka ny lazainao teo ahoana amin'izay ary ny lalana nizoranao tena hoe izay efa natsidika anao tamin'ny interview nataontsika taloha moa zany tsy tamin'ny anarana fiangonana intsony mihitsy ny amin'izay avy eo no nanokanana anao fa ilay tantara nifandraisanao manokana tamin'ny mamaneny lava. Azonao resahana ve aloha ny fantatrao momba ny mamaneny lava sy ireo ilay hoe nifandraisanao mivantana tamin'ireo mialohan'ny hidirantsika amin'ilay tena hoe nanokanana anao tamin'ny fomba manokana mihitsy koa ny nampiandry anao rehefa avy eo. Ia, ny fahafantarako ny mamaneny lava zany dia tena mama izy, tena reny izy. Ary rehefa mandeha ao aminy zany dia lazay hoe nareo izy vao niambaravarana dia efa asehon'i Jesosy anany fonareo, dia efa misy soratra eo alalako anareo izy. Ka nareo na nareo tsy miteny ary dia efa fantatra hoe inona ny ahatongavanareo. Dia misy zany ny olona ohatra hoe mandainga zany, dia nefa fantany hoe tsy izay ny marina. Ny zatra henoko tamin'izy, izy nefa nandeha taty Amerika dia nandeha tany Norvège, dia tamin'izy tany Norvège tao amin'ny mpanjaka izy, mpanjaka norvégiana, dia nisy olona mandika teny anazy zany tao amin'ny mpanjaka, dia diso ny dika teny leo, tsy mba izay ny teneniko teny norvégiana nefa io dia gaga be ny olona, izy mahay teny norvégiana, satria izy nampianarin Jesosy ny teny rehetra tany an-danitra, hainy daholo ny fiteny rehetra izay anaka, anao mandainga ao masonao dia tena lazaina hoe tsy izay tompoko ny teneniko teo. Misy ny olona zany manao tsy mahafantatra izy dia miteny zavatra hafa. Ka tena hitanao hoe manana firaisana amin'ny Jesosy tokoa izy amin'ny fotoana rehetra, fa tsy amin'ny fotoana sasantsasany. Misy izy miresaka amin'ny olona eo za zany andeha ho any Addis Abeba tamin'izay hamonjy fivorian'ny vehivavy teolojiana, dia bevoaka ny zanako vavy matoa za tamin'izay. Dia nisy folo vavy zay sa 12 vavy zahay no namangy anazy tao. Nangataka tso-drano taminy zany dia nivavaka ao anay izy. Dia rehefa nanao veloma zany zahay gaga za fa tsy mba misy tsisy manome manorika anazy zany le vehivavy rehetra taloha fa za mifidy ho farany. Dia mandray tanana fotsiny dia lasa, mandray tanana fotsiny dia lasa. Tsy manome hagy anazy dia nanorika anazy hoe misaotra anao nenjy, misaotra anao Emaosy, izy nanorika anahy. Tena hitanao maha-olombelona anazy sy ny mahareny azy. Dia rehefa za niala teo, dia nivavahany ny zanako tamin'ny kiboko tao, ny safony ny kiboko dia nivavaka izy. Dia rehefa za niala teo, tomany be izy avy hatrany. Dia taitra be hoe inona nampitomany anazy, angamba ho faty ve ty zazakiboko ty. Dia niverina zany nanontany an'ireo iza mama iray izy ny teo akaikiny teo iny.
razana miadina nga manidy oza hoe fina mampitomany anazy, za ve nampitomany azy? Tsy ianao zay izy mampitomany anazy. Zay zany teneny. Fa tsy fantoko ny nampitomany azy. Fa rehefa tsy izany nampitomany azy dia faly aho zany niala tao hoe azy ty alalako ina nampitomany azy. Fa niala tao hoe aho zany tsy nampitomany azy. Tsy za tena natahotra sao dia zany nampitomany anazy. Nefa faly be nefa izy namina anahy misaotra ny hoe mahozy izy manoroka anahy. Dia tsapanao zany tena mahareny azy zany rehefa anao manatrika anazy. Ary rehefa natsapa aza ny mahareny zay dia za moraka ny teneniko hoe za tsy mba te hatory any aminy rehefa tonga ny 67 hectares fa misy namako zay tena eo akaikinjareo amin'ny ina moa le bâtiment plus zay 67 hectares atsimo plus. Misy namako niara-nianatra tamiko dia ao foana za mamantona rehefa tonga any Antananarivo taty afara zany rehefa tsy nianatra tany medisina intsony. Fa tamin'io fotoana io dia zao teny hoe Emma anao atory aty amiko toy izay. Zanako rehetra ozy izy matory ato amiko toy izay. Zanakao mama dia matory aty aminao koa. Matoa izy miteny izany dia mandray naho zanany izy zany matory any aminy. Dia natory tao tamin'iny fotoana iny. Fa lazaiko anao fa tsy mbola nahatsiaro fahasambarana ohatran'izany hatram'izay nahaolana anahy. Natory tao anao nefa tsy hoe matory farafara lafo be na sarobidy be fa farafara tsotra eny fa dia tena tsapako mihitsy zany hoe fiadanam-po avy amin'Andriamanitra zany tamin'ny za natory tao zany. Dia izy tsy matory fa dia mivavaka foana izy mandritra ny alina zany. Izy ao an'efitra ao dia za an'efitra ato niaraka tamin'ny izy anga le mpiandro niaraka natory niaraka trano tamiko tao. Tsy niray fandriana zay fa samy manana fandrianany fa tena tsapanao mihitsy ny présence an'Andriamanitra zany. Hoe hafa mihitsy ny miaraka aminy zany. Dia Mba tiako hidirana lalindalina kokoa amin'ny antsipiriana izay resaka izay satria za manokana zany indray mandeha monja voalohany sady farany ny tany Akaramalaza. Nandehanako tany koa amin'io tsy programako manokana fa nisy théolojiana vehivavy nanao master en théologie izy tany Afrika Atsimo dia nanoratra momba ny fametrahan-tanana. Zay zany no teziny master tiany soratana ny fametrahan-tanana. Tsy miresaka fandroàna demonia loatra zany izy satria tsy nisy amin'ny fiangonana loterana tany Afrika Atsimo zany ilay ohatra ny ataontsika hoe fifoazana mandroaka demonia sy mametra-tanana. Fa izy anefa anatin'ilay izy manoratra zany, indray alina izy natory dia niresaka tamin'ny mamaneny lava izy. Tamin'ny taona 2016 angambany izy izay raha tsy diso tamin'ilay fankalazana fa 70 taona moa sa 80 taona ny toby-lehibe Akaramalaza tamin'izay tadidiko tsara ny teny faneva fa tsy tadidiko loatra ny taona sy ny rehetrarehetra hoe mitadiavany Jehova dia ho sambatra ianareo tamin'izay fotoana izay. Dia mama lava zany efa tsy eo tsony efa tsy teo intsony izay tsy nahita an'izany mihitsy fa izay mihitsy koa nisan'ny mahaliana anahy manao an'izao fanadihadiana sy andrakitra anazy atsoratra izao ny be dia be nefa nanoratra momba ny mamaneny lava ary ao amin'ny fiangonana loterana malagasy manokana moa dia tena sarotiny be mihitsy ny mpitarika ilay milaza hoe zanaky mama ohatran'ilay nilazainao teo zany ary tao anatin'io dianay tany Akaramalaza io nahafantarako an'izay misimisy kokoa satria aleo aloha tohizako ilay tantara dia azavaiko amin'ny farany izay tiako lazaina izay hoe nanofy zany izy niresaka tamin'ny mamaneny lava dia tsy haino izy ilay mamaneny lava dia rehefa nifoha maraina izy dia nitadiaviny tamin'ny internet dia taitra be izy nahita hoe olona efa maty kay ilay mamaneny lava. Fa heveriny hoe nofiny ilay izy izay moa ilay efa nampimaniko tamin'ny voalohany hoe miresaka zavatra tsy dia lôjika loatra hoa ty fampizarana izay ataontsika ty nefa iezahako soratana koa moa zany ilay izy dia mba tombony antsika malagasy ny afaka mizarana azy amin'ny teny malagasy. Dia nanomboka teo amin'izay izy vao nanadihady hoe ve ilay mamaneny lava misy an'izany toby Akaramalaza zany dia misy an'izany fifoazana zany any Madagasikara dia za moa tamin'io fotoana io kansila tany amin'ny fédération luthérienne mondiale dia niresaka ny kansila ao amin'izareo ao zany kansila namanay zany ny président ny fiangonana loterana tany Afrika Atsimo dia nifampiresaka tamiko moa ilay pastora hoe misy teolojiana any aminay zay te ho any Akaramalaza hono izy fa misy fikarohana ataony dia mba te ho any hono izy sao dia afaka manampy anazy ianao. Dia za mahalala tsara ny rafitra ao amin'ny FLM moa dia hoy aho hoe miresaha aloha amin'ny président ny fiangonana fa za tsy anaty rafitra tsinotsinona za moa efa malaza
mpibrûler amin'le rafitra foana tamin'le andraikitrako tanora kely koa za tamin'izay a, de rehefa avy nifampiresaka tamin'ny président FLM moa izy mifandray indrindra amin'ilay hoe mahavehivavy anazy koa angamba, de hozy président hoe afaka mifampiresaka amin'ny Bruna ihany nareo fa reo samy vehivavy migery an'izay. De tamin'izay fotoana izay zany nandehanako tany Akaramalaza voalohany a, nanomana nanampy be anahy moa tony Toromaro tamin'io nitsena anazy teny amin'ny aéroport a, de niaraka tany Akaramalaza fa de trano raika mihitsy koa zahay tany Akaramalaza, izy tena lena be mihitsy manomboka amin'ny 4 maraina zay efa mamonjy an'iny maraim-piderana iny hatramin'ny dinika ny mpiandry amin'ny 1 ambin'ny 10 alina mbola any foana de mandika teniny zany ny asako tamin'io tany Akaramalaza, manomboka amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 10 alina de miteny mandika teny foana miaraka aminazy. De tamin'io koa no nazahoako tombony zany satria izay nanadiady andry pastora Jacques Eloge, ry tompoko la Bruno tamin'izay le hoe tena zanaky mama nifandray taminazy zany, nakany information nanoratany an'le bokiny. De zay afaka niteny anglisy tamindreo moa zany de mba falifaly mihitsy zany rehefa mba afaka miteny anglisy zareo mba mangina kely indray aloha tsy mandika teny a, fa sady niara-nianatra taminazy zany za hoe ay ve zay ny tantaran'ny Mamanelina Lava sy ny Akaramalaza, zay ny teneniko hoe tsy manana information loatra ary ho anazy raha teo ny dianay tany tamin'izany, za mbola tsy 2015 angamba iny mbola tsy tena matotra tamin'izany fifoazana zany a, tamin'izany mbola tsy mpiandry a, de efa mpiandry angamba tsy tadidiko tsara miala tsiny amin'le misavoritaka kely ny information fa zay no nahenoko momba ny Akaramalaza ary ny henoko hoe zanaky mama zanaky maman'ny lava any Akaramalaza ny akamaroany de lehilahy daholo. Fantatro ihany ohatra ny Torazy Velomarety zao zanaky mama izy a, vehivavy a, fa tsy mbola nisy mihitsy zany vehivavy zanaky mama nanoratra ny perspektivany manamafy an'izay le teninao teo zay hoe tena reny tokoa izy, tena olombelona nitomany tokoa izy, fa be dia be zany ny akamaroany indrindra ny génération-nay tsy nahita maso amin'ny Mamanelina Lava ny eritreritro hoe tena mitovy amin'ny masina Maria zany Mamanelina Lava zany, tsy mba nanota mihitsy zany de tena masina be zany de tsy nitomany zany fa matanjaka be ohatrohatran'izay ka ararotiko amin'izao interview ataontsika zao koa zany hoe nanahoana tsara moa le izy tany Akaramalaza ve aloha zay vao taty amin'ny 238 sa taty Antananarivo ve aloha zay vao namboarina le fiangonana tany Akaramalaza, de ahoana reo hoe zanany reo a manararoatra anao zanany manokana zany eto a, aleo hivelatra kely momba ny Mamanelina Lava aloha zany ny tantarantsika de miverina aminao indray atsika rehefa avy eo. Ia, za zany raha miteny hoe zanany, mety tsy définition-ndreo olona zanandreo angamba ny définition-ko fa le fahatsapako ny fitiavany amin'ny maha-reny azy zany sy ny anaovany anahy hoe ny zanako rehetra matory eto amiko ma, anao tory eto androany, de ino a mama za zanakao, zanako anao matory eto anao androany. De hoy za tamin'izay hoe tsy zanany azy zany, mba tiany azy zany, de ohatra hoe mba faly azy zany hoe misaotra anao Jesosy fa mba misy reny ara-panahy ty ohatran'izao. Ka ny tany 237, 238 zany ny aloha zay vao ny tany Akaramalaza. Satria zany any le fandehanako foana de tao le natory zay, de tao le nahatsapako an'izay fiadanam-po, fiadanam-panahy, fiadanam-tsaina tsy ary vonanany fa hatramin'izay naolana mitsapako tamin'izaho natory tao zany. Fa rehefa ny Akaramalaza zany a, de zahay moa manana ny tranon'ny famia, de any amin'ny tranon'ny famia indray zahay no matory zany. Ka tonga tao Akaramalaza zany, taona ino zany nianatra le, tohizako zany aloha nianatra sotra masina tamin'ny pasteur Stefanson, rakoto von Stefanson pendant nandritra ny 2 taona, de tsy nandeha tany Akaramalaza tamin'ny 2 août de faly be fa tsy natokana mpiandry. De rehefa fin août zany a, nisy nandeha am'izay ny resaka rehetra atokana mpiandro atokana mpaminany ho neny lava, atokana mpaminany neny lava, de andao verina ny Akaramalaza indray. De misy raha ny olona tena nanova avion avy any an-dafy mihitsy nandeha tany hamonjy zany hoe hanokana neny lava ho mpiandry, ho mpaminany zany. De za moa tamin'izay manao angava hoe mbola misy mpaminany aorianan'ry Aron, aorianany amin'ny Baiboly ve de mbola hisy, de ohatra hoe mba mi-s'intéresser zany tia lalao hoe inona koa zany zavatra zany zay tsy araka ny voasoratra amin'ny Baiboly zany nefa de ho hitanao. De nandeha tany za sy ny famianay rehetra de efa faly hoe fotoana tsy fanokana mpiandry tsony nandehanana tany de tsisy tahitra hoe resaka mpiandry. Kanjo amin'ny fotoana zay tsy ampoizina zay no
Ny tonga tao zahay sy ny famiana rehetra namangy anazy tao, ny arabanazy dia nanontaniana aho, taiziny hoe ma tamin'ny 2 août, ianao tsy tonga taty natokana mpianatra. Toy izao hoe za mama sahirana fa nampanao pré-bac sy nampanao bac dia tsy afaka tonga taty. Mba hendry ery aho mamaly ohatran'izay. Dia nomeza hoe ianao tsy tia tokana mpianatra. Dia gaga be aho, izy ary niteny an'izany taminy nefa za tsy niresaka an'izany na tamin'iza na tamin'iza. Dia izay zany resaka tamin'iny dia vita dia ohatra hoe izay fotsiny farana tao. Kanjo a, natsoiny tafaran'izay. Natsoiny za sy ny tontonko ireo zany dia niteneny hoe ihany dia ny tonga tany moa zany dia ilay hoe miandry ny hanokanana anazy ho mpaminany zany. Kanjo zany zavatra nataony tany hanao asa piraisana, namboatra ny trano fiangonana io. Satria tamin'izy tany Norvezy nataon'ny mpanjaka Norvezy hoe inona ny zavatra mba tianao omeko anao zany dia zao nataony hoe fiangonana ohatran'ity nareo ty atao any Karmalaza. Izay zany no niteneny tany. Alony tsy nen'ilay fiangonana tany Norvezy fa dia hoe tahaka an'izay fiangonana Norvezy izay zany tiany atao any Karmalaza. Dia tsy fantako na tena mitovy izy ireo fa vita fa dia izay no tenenin'ny olona tamin'izay. Dia izahay nitaona biriky, nitaona fasika, nitaona rano avy any Andranobe dia nanao asa piraisana dia maraina ilay teneninao amin'ny efatra iny zany mivavaka tany am-piangonana dia vita iny dia lasa mandeha manao asa piraisana amin'izay. Dia ny sasany mbola miasa ny am-piangonana dia tena marary ireny zany. Dia miasa piraisana dia misy koa mivavaka atoandro dia mivavaka dia manao asa piraisana koa dia misy mivavaka amin'ny alina dia mivavaka dia asa piraisana koa. Izay foana ny jiro ny rehetra foana atao. Misaotra ny tombo tamin'izany misy jiro fa tsy ohatran'ny jirama izao any Madagasikara teo mijaly ny olona. Jiro foana nandeha nandritra ny tany namboatra ny trano fiangonana. Dia vita ny trano fiangonana dia hoe hiandry ny fanokanana ny mama ho mpaminany amin'izay. Dia ilay daty iny andro zomanga mazay raha tsy diso farany volana août tamin'ny taona 1981 angamba izay. Dia azo jerena ny daty zany miala tsiny fa mety za tia manao diary fa amin'ny diariko any Madagasikara any fa tsisy tonga ko aty dia tsy tena tadidiko fa any ho any zany ilay izy alohan'ny andehanako any amin'ny STPL. Taorian'izay avy nandeha nianatra tamin'ny STPL tany Ambatofinandrano. Dia iny daty malaza natao anazy iny kay no nanaovana hoe za tokana mpianatra za sy ankizivavy anankiray Kristina. Kristina io nianatra vadina pastora izy zany. Dia tsy fantako aloha sy nahatonga azy fa izy nipetraka tany Antananarivo dia izy zany tonga tany amin'iny kay izy ny tonga tany amin'iny dia za koa neny mba tokana fa za tokony tonga taty tamin'ny volana août fa tsy afaka. Izy kay no niteny an'izay. Dia izy eny ary fa nareo CMA zany atokana. Dia eo amin'izay ilay hoe dia Madame Stefanson izy nianjaitra ny akanjonao. Dia amin'izao nareo no atokana. Rapitso tsy haiko na firy andro no eny tamin'izay dia hoe atokana dia gaga be aho zany voasambotra indray aty eto. Dia nafaly anahy tsisy kofehy fotsiny tao amin'ny toby fa lany daholo ny kofehy fotsy tamin'izay fotoana izay fa nilany tamin'ny volana août za tsisy zany ilay fanokanana satria tsisy kofehy fotsy. Ny akanjo tsy azo zaina raha tsy amin'ny kofehy fotsy. Toy izay hitanareo izay fa manao za tsy atao mpianatra. Kanjo izy anao ny tantinako zany izy niteny hoe zaho izy nividy kofehy fotsy tsy haiko 3 volana mialoha na 5 volana mialoha sendra nahita kofehy bobine aho izy tamin'izay fotoana izay dia napetraka fotsiny tanaty valizy tany ka ilay valizy tsy nijereny fa nasiana entana fotsiny nandeha any Karmalaza no teny raha izy jereko raha mbola ato raha ity ny valizy nasiako azy na valizy hafa dia nisavana dia tao nipetraka tsara ilay bobine fotsy feno ngeza be mbotsy nikasena dia inona menan'i Madame Stefanson. Nefa tamin'izany lazaiko anao nandeha ny olona nandeha tany Manakara nitady kofehy tsy nahita. Nandeha tany aiza moa ilay tanàna akaiky avy any Karmalaza tsisy nahita fa niverina fotsiny hoe tsy mahita kofehy fotsy. Dia kanjo kay ny kofehy fotsy efa tao doziny tantinako sy ny tontonako. Hitanao efa nimaly Jesosy hatramin'ny kofehy anjaran'ny akanjo anao mbola mandà foana dia navoaka ny jour de voly tamin'izay hoe tsy tia naraka ny sitrapon'i Jesosy zany. Dia tonga ny fotoana anokanana anay mirahavavy dia nandeha zay ao any am-piangonana dia ny olona hoe isan'ny tokana mpianatra zany. Misy hoe Emao tokana mpianatra. Ema tokana mpianatra. Andeha hanasolo akanjo andeha lahatra hiaraka amin'Andriamanitra. Izay mahafantatra zany dia lasa nanatevina anay ohatran'izay dia Inona natokana io daty mpianatra. io?
Oviana ilay daty nanokanana anareo Izy mpiasa? zany raha tsy diso en 1981 angamba izay Mhm. na 82 ve Mhm. fa tsy Ia. maintsy hitanao amin'ny bokin-dren'ny fifoazana reny tamin'izay Mhm. fotoana izay. Mhm. Dia dia vita ny fanokanana aerovavy dia niasa zany zahay aerovavy tamin'iny rehefa vita niasa miaraka amin'ny mpiandry koa moa zany. Dia rehefa avy niasa zahay dia nandeha tany amin'ny mama zany, ny mamany lava nandeha taminazy tao. Dia sarotra be no teneniko ny zavatra manaraka. Tsy fantako na tokony tenenina. Tsy teneniko angambany. Satria ohatra hoe miteny olona zany ilay izy dia tsy teneniko. Mhm. Fa tamin'io fotoana alina io zany tonga dia nandeha ilay ankizivavy niaraka natokana tamiko iny. Nandeha nody izy, tsy nijanona tao intsony. Dia zahay mbola nijanona tao nefa mbola namita an'izay zavatra natao tao dia izay vao ohatran'ny zavatra niseho zany teo. Dia Afaka tsy tononintsika ilay olona fa mahaliana be anao hoe mifandray amin'ilay mahavehivavy anareo ve ilay zavatra niseho sa afaka lazainao amin'ny ankapobeny tsy manonona anaran'olona ve? ia, tsy manohy anaran'olona fa tsy fantako zany fa rehefa zahay roa vavy niaraban'ny mamany lava zany. Dia Mhm. za zany Efa tonga dia vita ilay fanokanana anareo vita roa? fanokanana dia nandeha Mhm. tany zahay nisaotra anazy sy nisaotra ny tompo zany dia nandeha tany miseho taminy nataotry hoe tokony mandeha any dia nandeha tany zahay. Dia izy zany faly be nahita anahy dia tonga dia nanome hagy anahy izy. Mhm. Le namako indray rehefa tonga mba hoe hanome hagy azy dia nataony ohatran'izao fotsiny. Tsy nataony hagy fa nitohana ny tanany ohatran'izao. Dia Mhm. tsy fantatra iretra ny antony fa tonga dia tafitonona ilay namako dia lasa nody izy tamin'ny alina io ihany Mhm. miala tao nitoby. Ka Mhm. Dia tsy nasiany mamany lava fanazavana mihitsy zany ny momba an'izay fa dia nijanona mm, eo fotsiny. tsisy fanazavana. Mhm. Dia izy Izany nalaza. hoe ny zavatra rehetra niekeny natao zany misy antony daholo fa misy zavatra koa tena hoe tsy nataony manana ny antony izy fa tsy voatery nazavainy amin'ny atsipiriany. Ia, izay angamba ilay izy satria Mm. satria ilay olo io niteny hoe za koa mba hatokana fa za tsy afaka tonga taty dia Mm. nikaika izy eny ary fa nareo mivavavy no natokana. Fa raha tsy niteny izay zany ilay olo io dia za rery no ohatra hoe natokana Mm. tamin'ny izay nokanina anazy io. Dia Mm. kivy be aloha ny olona tonga nanina moa nanofa avion avy any an-dafy andeha hanatitra eny anokanina azy ho mpaminany ka tsy nisy ilay izy tamin'iny fa asa piraisana zany no tena Teny tsy fanokanana tanteraka rehetra. tamin'io fotoana io mihitsy kay zany Tsy ilay tanteraka fanokanana tamin'io, taony. tamin'ny taona manaraka an'io vao tanteraka ilay izy. Fa Ay, tsy eny everiko hoe nandeha aloha ilay fanokanana anareo dia avy eo natao ihany ilay fanokanana mpisorona. le fanokanana mpisorona tao aorianany tamin'ny taona manaraka vao natao ilay izy. Dia Ay. efa tonga tany daholo ny olona manao tsy maintsy atao amin'ity ilay izy dia nandeha tany koa zahay tamin'izay dia docteur Perry izy no nitantana anazy tena ohatra hoe izy zany ny fidian'i Jesosy hitantana ny mama nandritra an'ilay fanokanana anazy ho mpaminany. Mhm. Ho Dia faranantsika ity video anankiray ity fa aleo ataontsika video manaraka mihitsiny ny fahafantaranao manokana amin'ny maman'ny lava araka ny efa nolazaiko teo be dia be ny efa nanoratra dia izay ilay niteneniko hoe ho lazaiko amin'ny farany. Voafetra be ao amin'ny fiangonana loterana malagasy hoe reto sy reto ihany no mahazo manoratra momba ny maman'ny lava. Fantako tanatin'ilay fanadihadiana ny arahako tamin'ilay vehivavy sud-afrikanina zay satria ireo le ray aman-dreny lehilahy izay milaza hoe zanaky mama ireo mihitsy zany no niteny hoe mama dia nametra hoe reto sy reto ihany no mahazo manoratra momba anazy. Dia gaga nefa aho rehefa mahita boky publié misy Norvegiana kay zany manoratra fa isika malagasy indrindra zanaky ny FLM no voafetra be ihany no mahazo miresaka sy mahazo manoratra momba ny mamany lavaka. Araraotiko zany ianao eto isan'ny vitsy kely amin'ireo vehivavy zanany ilaza ny fahitanao manokana ny perspektivanao amin'ny mahavehivavy anao hoe iza moa mamany lava izay fantatrao rehetrarehetra momba anazy ary indrindra mba hanazava ny sainay ilay tsy nahita anazy mihitsy hoe izy toa avy any Manakara dia avy eo tany Antananarivo dia avy eo nefa kay ilay tany Antananarivo ny voalohany na za hatreto mbola tsy mahay hoe ilay toby 237 238 ino ve ia, fiangonana ve izy io sa trano sa inona andao velabelarintsika amin'ny video manaraka dia manasa anao raha mbola liana hijery amin'ny antsipiriany avelantsika kely indray aloha ny momba ny pastora Ema zany fa
Andao hidirantsika lalindalina kokoa mihitsy aloha ny momba ny maman'eny lava raha sitraka ao ny izaran'izay pastora. Ia, ia zany moa dia hoe tsy nanoratra, tsy mpanoratra boky araka ny lazainao. Fa za nafantatra olona Mhm. nanao hoe hanoratra momba azy dia efa nanangona tantara sy sary be dia be, fa tsy nahazo lalina tamin'ilay olona. Very daholo ny sary iny, tena lasa blanc daholo ny tao amin'ny fakan-tsary zany, tena tsy nisy sary mipetraka na ray azy. Dia tena nitomany bebaka ilay olona hoe nandeha tany aminy hoe za tsy navelanao hanao nefa saika hanao ihany, dia kay tena voafafa tao ilay izy. Dia Mm. tsy afaka nanoratra izay olona izay. Tokony hono fa Mm. henoko zany. Mm. Matoa moheno izy dia izay. Ka izay fantako ihany zany no zaraiko izay nifandraisako taminy sy izay zavatra nisy Mm. Mm. nampiandry anazy zany izay moa zany fiofanana azy tany sy ny indrindra ny fitiavana, fanetrentena. Izay no tena zava-dehibe izay hitako hoe nianarako taminy zany. Mm. Fitiavana ny olona rehetra. Za zany taloha manana fitiavana selektiva hoe misy olona tiako dia misy olona tsy tiako fa dahorako. Dia tsy menatra teny aminao hoe rehefa za ambadika ny vadiko pastora zany. Ilay vadiko manao asa soa be, mikarakara an'ireny olona sahirana be ireny zany tamin'izahay teny Aviravaratra. Dia inona moa zany ilazana azy? Olona sahirana zany. Olona sahirana zany manana zanaka be dia be dia ny zanakan zareo mamofona foana satria mipiapiaka loatra eny dia ary zareo maloto dia ampidirin'ny vadiko tao amin'ny tranonay aby reny olona rehetrarehetra reny. Lazaiko anao za any am-piasana, izy mamora an'ireny olona ireny ao amin'ny trano amin'ny salonnay ao, mivavaka an'ireny olona ireny, miresaka amin'ireny olona ireny amin'ny hanaovana asa soa. Izy ny fantako hoe loterana voalohany nanao asa soa ho an'ny olona mahantra zany tany Aviravaratra. Dia rehefa avy niasa maimbo be ny salon, dia inona zatra nisy teto? Jereko ny salonko misy pipin'olona, pipin'ankizy, misy kakan'ankizy, tezitra be mihitsy aho. Iaho tsy mba tena madio loatra an'izany, teneniko ny vadiko zany. Ny tranoko madio be ty ampidirinao olona maloto be ohatran'ireny. Izay ilay toetrako taloha lazaiko anao. Raha tsy nanambady ny vadiko aho tsy miova mihitsy. Tena nataon'i Jesosy.